Faly miarabantsika rehetra indray rankizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny Rika. Ny tompo no mpiandry ahy. Tany an-tendrombohitra Soisa, nisy zazalahy iray ny andro ny ondriny. Tiany ny voninkazo sy ny vongan-dranomandry manjelanjelatra. Nisy mpandeha tongotra iray teo amin'ilay lalana kely, teo amin'ilay tendrombohitra. Salama, iza no anaranao? Salama eo indrino anarako. Ianao rery ve no ety? Eny, ao anatin'ny fotoana fialan-tsasatra dia mikarakara ny ondro raiko. Mpiandro ondro zany ianao? Fantatrao ve ilay mpiandro tsara? Tsia, iza moa izy? Jesosy Tompo. Voalaza ao amin'ny Baiboly fa toy ny ondro mpikomy ny olona ary manaraka izay lalana tiany aleha. Mitady antsika ny mpiandro tsara. Te hitarika antsika sy hikarakara antsika izy ary hitondra antsika any an-danitra indray andro any. Hitondra ihany ve izy rehefa maty aho? Eny, ilainy fotsiny ianao mangataka azy ho mpiandry anao. Tiako atao amin'izao fotoana izao izany. Nanao vavaka tsotra ny pololotra avy tao amin'ny fony i Henri. Teo anisany an-Jesosy izy. Talohany nandehanan'ilay mpandeha tongotra dia hoy izy tamin'ny Henri. Efa n'ilay mpiandro ondro tsara ianao izao. Fa hatramin'izao dia afaka miteny ianao hoe ny tompo ny mpiandry ahy. Afaka mampiasa ny ratsan-tananao ianao mba hilazana an'io andinin-tsoratra masina io. Naveriny Henri ilay andinin-tsoratra masina ary niazona ratsan-tanana iray teo amin'ny tany any havia izy ho an'ny teny tsirairay. Notereny mafy ny ratsan-tanany fahefatra ary hoy izy. Ny tompo ny mpiandry ahy. Faly be izy ny tantaran'izany tamin'ny ray aman-dreniny. Ny farana ny fialan-tsasatra ary tsy maintsy niverina tany an-tsekoly i Henri. Tonga ny ririnina, mety mampidi-doza rehefa ririnina any amin'ny tendrombohitra Soisa. Indraindray dia misy loza vokatry ny Rika. Indray andro, nandeha tongotra namakivaky ny ranomandry i Henri. Tampoka teo dia nandre feon'ny kotrika izy. Te hiazakazaka izy, saingy efa tara loatra izany. Nanarona azy ny Rika ary nandevina azy tao ambanin'ny ranomandry be. Rehefa hariva ny andro, dia nanomboka nanahy ny ray aman-dreniny. Nitady azy nandritry ny ora maro izy ireo. Rehefa nihitan'izy ireo izy tamin'ny farany, dia tsikaritra izy ireo fa niazona mafy ny ratsan-tanany fahefatra tamin'ny tanany havia izy. Rehefa ho faty Henri dia tsarony ilay mpiandry tsara. Tena nalahelo mafy ny ray aman-dreniny. Saingy nampahery azy ireo ny nahafantatra fa indray andro any dia ahitany Henri any an-danitra izy ireo. Rehefa izy ireo ihany koa no hiaraka amin'ilay mpiandry tsara mandrakizay. Afaka miteny ihany koa ve ianao hoe ny tompo no mpiandry ahy? Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zoky mi.